Namaly ny antso nataon'ny gouvernemanta malagasy manoloana ny voina izay mahazo ny vahoaka ny fitondrana sinoa nisy ny fanomezana avy amin'ny maso ivony sinoa miasa simonina eto eto Madagasikara zany ary tonga nanefa ny adidiny ny zitondra ny voatsirambony tanany ny avy anivon'izay gouvernemanta sinoa zay. Vary folo taonina ary menaka 750 litatra io no ampahany voalohany amin'ny fanomezana izay natolotry ny maso ivony Chine miasa simonina eto Madagasikara ho fanampiana ireo trabona. Ny maraina teo moa no notanterahana teny amin'ny lapany mahazo arivo ny fanolorana ireo tolotra ireo, lanonana izay niotrony sekretera mpanatanteraky ny BNGRC, ny ministry ny mponina ary ny ministry ny atany. Partenaire ngamba atao hoe stratégique izy amizao fotoana zao zany namonjy ny voikava mahatratra ho an'ny malagasy rehetra irahantsika mahalala zay misy eto toerana tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara manontolo na any Atsimo Atsinanana na any Avatovavy Fitovinany na any Atsinanana na any Melaka na any Menabe na any Toliara ka dia Madagasikara manontolo no tratran'izao tondradrano izao dia isorana manokana ny ambassadeur chinois ny firenena chinois zay tsy nangatakandro namaly ny antso zay natao tamin'ny zoma hariva ka nitondra zay voarambitanana voalohany androany ity ary ho avy moa ny akabetsany zay teneniny teo hoe 10 000 tonnes sy 12 200 quelques litres. Fanehoana firaisan-kina izao hetsika izao raha ny fanamariana izay noentiny maso ivony Chine miasa simonina eto Madagasikara Andriamatoa Yang Min. Efa nisy ny fiaraha-mientan'ireo mpandrarasino eto Madagasikara taoriny ny fandalovan'ny rivo-doza ary izao dia ny maso ivony Chine mihitsy no namaly ny antso. Mampalahelo ho ity farany ny manjony malagasy satria dia 20 mahery ireo namony ainy ary 7 alina mahery ireo trabona amin'izao fotoana izao.